tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny aingo sy ititsy. Tianay marihana fa ny zavatra zarainay eto dia tranga amin'ny ankapobeny araka ny traikefanay tsirairay avy fa tsy mikendry singan'olona na vondrona mitokana. Faly miarahaba ny Iaingo sy Vero a. Tafiaraka eto indray tsika telo mirahavavy. Vero efa niaraka taminay taloha dia faly indray izay mandray an'i Vero androany. Misaotra betsaka ny Iaingo sy Titsy manasa indray amin'ity lohahevitra manaraka ity. Ie, ny resaka ho resantsika androany a dia ny momba ny hoe tafita na hoe tafa hozy izy ny fitenin'ny zatovo a. Matetika izany tsika mipetraka ivelan'i Madagasikara rehefa mifanena amin'ny ohatry sendra tafaresaka amin'ny olona fantatra taloha na niara-nasa taloha na niara-nianatra dia mahazo an'izay ohatran'ny hoe misy miteny foana hoe nareo efa tafita, nareo efa mahitahita na hoe nareo efa tafa mihitsy, manahoana ny nareo moa izany hoe ahoana ny eritreritrareo mikasika an'izay a. Maninona ohatran'ny hoe rehefa misy miteny an'izany dia ohatran'ny hoe hafahafa ny fandraisantsika azy izany na hoe tsy mieritreritra an'izany akory tsika, mety hoe hafa ny tiany tenenina, hafa koa nefa ny fandraisantsika azy. Dia inona ny azontsika resadresahana amin'ny manodidina an'izay androany? Misaotra betsaka Titsy. Ilay resaka hoe tafa izany na hoe tafita raha ny fahitako anazy dia misy sokajy anankiroa. Ilay voalohany aloha ilay olona izany rehefa mahita anao ohatra hoe miala tafala Madagasikara nankaty ivelany dia mieritreritra izany izy hoe tafita, hoe tafa izany dia ohatran'ny hoe adino daholo izany mombamomba an'ilay olona rehetrarehetra ilay tany Madagasikara iny fa ohatran'ny hoe efa tena manana fiainana hafa ilay olona. Ohatra hoe ianao na mandeha ohatra hoe court séjour fotsiny ohatra hoe quelques semaines na mandeha manao formation any ivelany dia ohatran'ny hoe tafa ianao izay. Na iray andro na 3 andro na amam-bolana na aman-taona izany ianao arakarak'izay dia izay foana ny fieritreretan'ny olona. Dia ny tena mampihomehy indraindray ilay misy manontany an'izao hoe nareo izany tsy mihinam-bary intsony. Dia ohatran'ny hoe fomba rehetrarehetranao izany ohatran'ny hoe indray mpimaso fotsiny ohatra dia tonga dia foana daholo mahagatsinao rehetrarehetra fa ianao efa tafa, dikany hoe tafa izany amin'ny lafiny sasany dia hoe tsy mihinana an'ilay sakafo gasy ianao. Izay anankiray iny. Dia ianao izany amin'ilay hoe nampatonga anao aty ivelany niasa mafy ianao, nianatra mafy ianao dia avy nahazo asa ianao dia mikolokolo an'ilay fahaizanao ahafahanao hoe mitazona an'ilay hoe niveau an'ny fahaizanao sy ny niveau de vie anao. Dia nefa ny amin'ny olona tsy hoe misy ezaka atao fa ohatran'ny hoe azoazo mora foana ilay izy. Dia aminao ilay izy ohatran'ny tsy hoe tsy tafa izany ny fieritreretanao anazy fa hoe tena hoe nisy effort be dia be tao nataonao hahatonga anao amin'ilay toerana misy anao. Sady mbola eny an-dalana fa tsy mbola tonga eny amin'ilay tena hoe zavatra eritreretinao ho tratrarina. Ie. Izay mihitsy ilay izy. Ia, misaotra betsaka Vero nanazava an'izay. Tiako manitikitika anahy ilay nitenen'ny Iaingo teo hoe satria misy an'izay koa tonga tato an-tsaiko hoe rehefa hoe tafita ve izany a dia efa hoe hatreo sa hoe izay ilay hoe mbola any an-dalana mieritreritra izany matoa ilay olona mandray an'izay ilay tenenina an'izay tsy mahatsiaro an'izay a, mbola misy antony izay afaka hazavain'ny Iaingo ve izay ilay
teneniaingo vao teo izay ilay hoe mbola eny an-dalana. Rehefa miala Madagasikara zany, raha ohatra zany no fomba fahitan'ny olona sasany ny hoe tafa hoe mivoaka Madagasikara, manana fiainana vaovao ivelany Madagasikara, dia ho ahy manokana ilay tafa eritreretiny tsy izay ilay izy satria rehefa mifindra amin'ny firenena vaovao anankiray ianao, dia tena hoe izay ianao vao tena manomboka hoe manomana fiainana vaovao tanteraka ho anao dia mety ohatra hoe manana nianatra ianao tany Madagasikara fa mety tsy eken'ny firenena misy ianao ohatra ny ivahinananao na firenena mahavaly votaka anao ny diplaomanao tany Madagasikara dia miverina tanteraka indray ianao mianatra izany hahazo diplaoma ekeny io firenena io. Izany hoe ilay tafa eritreretiny amiko tsy izay ilay tafa fa satria ianao izany mbola misy zavatra hafa ho tratrarinao ahatonga anao hoe hahay hizatra sy hizatra an'ilay tany vaovao hipetrahanao. Izay ny anahy no eritreretiko, izay mahatonga anahy miteny hoe mbola eny an-dalana ianao fa tsy mbola tsy tody any amin'ilay tena hoe eritreretinao hoe raha amiko manokana izany raha hoe izay ilay tafita dia mbola misy ady mafy maro be mandra-pahatonga anao any amin'ilay tena hoe tanjona hoe irianao. Tsy haiko ny eritreretinareo. Ia, tohizako kely izay misy ilay raha hoe verina mianatra izay dia hoe mandra-pahatonga anao azo an'ilay hoe asa mifanaraka amin'ilay hoe tianao zany mety mandalo ohatra hoe 5 taona ianao na 10 taona na 15 taona na mihoatra ary satria be dia be ny ohatran'ny hoe fitsapana izay mety hoe lalovanao. Mety misy olona hoe par chance nahazahoany an'ilay izy. Mety tonga dia tafafita vetivety izy ohatr'izany. Fa ny ankamaroan'ny olona aty ivelany izany dia tsy maintsy mandalo an'izay sedra sy ohatr'izay. Ia, misaotra betsaka anareo. Ia, ohatran'izay tokoa na ny fijeriko azy koa izany ohatran'izay satria ianao tena miaina an'ilay izy izany hafa ny fandraisanao an'ilay izy dia ohatran'ny hoe tsy mipetraka tsara any amin'ilay eritreretinao ilay izy satria tsy mora ilay manarina fiainana vaovao na manao an'ireo dingana be dia be ireo dia sady hoe mety samihafa ny famaritany an'ilay izy na hoe asa ny sasany angambany hoe tafavoaka ny dikany hoe tafa, ny aminao hoe tafita tsy tafavoaka koa nefa ianao mety hoe tsy mahatratra mbola tafavoaka mihitsy na ny hoe tonga any amin'ilay irianao ary ianao indraindray izany mbola misy ady hafa mafy hafatrehana koa satria ny amin'ilay fiainana izany ny zavatra manonjanonja eny izany dia atopatopany eny dia tsy fantatra mihitsy hoe ahoana ilay izy hoe tafa ahoana ary. Samy manana famaritana an'ilay tafa ny olona. Raha miditra an'ilay définition an'ilay tafa anankiray indray, exemple iray moa izany amin'ilay ohatra miresaka an'ilay olona Madagasikara indray izany isika. Indray andro izay sendra nijery ny amin'ny tambazotra izany dia misy olona ohatran'ny hoe mpihira tena amoron-dalana izy iny raha tsy diso dia nitohanan'ny mpanakanto malaza tao an-drenivohitra tao ilay izy dia nataony miseho télé. Dia izy izany ilay mihirahira eny amoron-dalana eny dia ilay mangataka vola aman'olona ohatr'izany dia mba mamezy fo ny olona. Kanjo rehefa nandeha niseho télé izy dia taorian'izay dia nanao dia verina nandeha teny an-dalana indray izany izy dia manao esiteno anazy ny olona hoe
Fangana nareo tsy efa tafita e, inona indray mbola verenana mangataka aty. Mm. De avy eo zany de nalaelo ilay olona message ilay tao amin'ilay tambazotra hoe tsy hoe akory anie hoe raha vao miseho télé ianao na manao clip na ohatr'izany de hoe tafita e. Fa le olona mihitsy zany conception-n'ilay olona amin'ilay tafita mihitsy zany samy manana ny tafita aminazy. De eo ilay izy manahirana de lasa ohatran'ny hoe voatoatohana indray zany ilay mba hoe fitadiavana kely ananan'ilay olona teo satria lasa ohatran'ny hoe manilikilika anazy amin'izay ny olona hoe nareo efa tafita mbola mangatangataka ety ihany. Hafa kely. Ka izay mihitsy ilay izy Vero hoe samy manana ny famaritany an'ilay hoe tafa dia na ilay olona izany tenena hoe tafa mety ohatran'ny hoe mahatsiaro voatohana mihitsy na hoe tsy izay ny famaritana ny hoe fomba fiainany amin'ny hoe tafa na hoe tsy hay hoe oviana ohatran'ny ahoana izany hoe tafa hatraiza, inona ny mamaritra azy, ny tsirairay avy angamba no samy manana ny hoe ahoana ny fandraisany an'izay. Dia izay mihitsy ilay izy hoe indraindray izany ho an'ny olona mipetraka ivelany moa izany ny resakantsika eto dia hoe somary tsy dia mipetraka loatra izay rehefa miteny an'izay foana ny olona satria ray koa izany ilay olona mipetraka ivelany matetika manana an'izay faniriana izay hoe te hanana ny toeran'ilay olona any an-tanindrazana. Tsy haiko raha azonareo no tiako tenenina hoe misy an'ilay hoe ngoma sy ilay hoe manana ny tanindrazana izany dia izay ilay hoe rehefa satria tsy any ianao izany dia misy zavatra etaetanao izany fanirianao izay ohatran'ny hoe amin'ilay toeran'ilay olona miteny io nefa tianao azo fa tsy afaka azonao. Izany hoe ilay olona izany rehefa tonga any amin'ilay toerana misy anazy manana an'ilay toerana nihaviany ilay zavatra izay tena hoe tsy fony izany e. Dia ohatran'ny hoe mahatsiaro izy hoe tsy izany mihitsy ilay hoe ohatran'ny hoe tsy izay ilay hoe tafita izay izany satria hoe ny azy ary moa mety hoe tsy fidiny ny voany tao. Azonareo ilay izy ohatran'ny hoe tsy izay raha ny tena faniriany dia hoe any amin'ilay toerana misy an'ilay anankiray any amin'ny tena hoe nihaviany sy ny tanindrazana. Mampatsiahy an'ilay hoe damanina ny any an-dafy aho izany. Efa ela ty tsy mibolanky iny. Ia. Izay izany ny fanomezana iny définition voalohany iny. Ilay définition faharoa indray fahatsapako an'ilay izy indray hitanareo rehefa miresaka izany ny olona hoe lasa pata. Ohatra hoe ny lehilahy malagasy rehefa lasa ngeza, bebe kibo, tena mikostara be, izay ny endriny dia hoe efa pata mihitsy, efa tafa mihitsy. Ka na inona toerana misy ny olona io ny ao anivon'ny fiarahamonina rehefa izay fotsiny ny mahazo hita tonga dia definition hoe pata be, directeur be iny, ohatrohatr'izay na hoe tsy izay ary ilay olona. Dia izay image izay nefa manimba koa indraindray satria avy eo aty aoriana indraindray misy pata be ohatr'izay nefa pesy loky sy ohatr'izany. Dia misy koa mety hoe mingeza be ohatr'izany sy ohatr'izany nefa mety ohatra hoe mety hoe marary izy na mety ohatra koa hoe tibona alikaola. Ohatra izany fa izay izany ilay izy hoe asa manana ny tafany dia izay nefa nisy fotoana ohatran'ny iny moa izany ohatran'ny hoe izay ny kolontsaina
taona nankilikina tamintsika hoe rehefa ohatr'izay le maso dia patrobe izay patabe izay dia Tafa teny efa Tafa ohatr'izay. Boss. Ie. Salut boss. Ie. Ohatran'izay le izy hoe izay koa izany mbola hoe endrika ivelany sy le tsy mahafantatra an'ilay hoe tena votoantin'ilay zavatra iainan'ilay olona fa hoe tonga dia mametraka an'izay hoe ity izany izao raha ohatra ka izao satria ohatra izao hoe ny aty andafy izao tsy haiko ny andafy any amin'ny ana fa ny eto amin'ny Minnesota ohatra izao ny Amerika en général angambany dia hoe amin'ny ankapobeny izany hoe raha olona ngeza izany dia tena hoe tsy salama izany ny amin'ny aty. Fa ny olona mahia ary no hoe manan-karena satria hoe manana moyen izany hikarakarana vatana, misakafo bio, misakafo hoe mahavatena sy ny sisa. Manao sport, mandeha spa. Manao sport, izany rehetra rehetra izany. Dia tena antsika mifanohitra amin'izay dia raha sendra hoe niena iny pata be iny dia tena reraka pata. Tena tsy afaka intsony izy rehefa lasa niena. Hoe sahirana raha ohatra ka mahia. Lasa sahirana izy rehefa mihaino dia indraindray misy ohatran'ny lasa complexe amin'ny olona ankamaroan'ny olona pata ohatra ireny izany ilay lasa mihaino dia ohatran'ny tazomina foana ilay mangeza satria sao lasa azony esiteniny kely indray dia tsy afaka tampoka indray. Tsy tafa indray. Tampoka. Misy anampiny haingo an'izay ve le resaka le famaritana faharoa? Ohatra ny tsy dia misy anampiko loatra fa tsy haiko raha ohatra hoe mifandraika amin'ilay resantsika androany hoe tsy haiko raha hoe définition fahatelon'ilay Tafa indray ty. Fa le ohatra miaraka amin'ny vazaha izany dia hitanao mihitsy hoe hafa be mihitsy fijeren'ny olona anao. Ohatra hoe tsy haiko hoe mety hoe izay koa ve ao anatin'ilay définition an'ilay Tafa izany hoe satria tsy malagasy ilay miaraka aminao ve izany dia mety ohatra hoe midika an'izay ve izany ilay izy hoe manana vola be iny dia ohatran'ny hoe manana vola be mandehandeha koa ianao. Ka tokony hifampizarana ilay izy fa tsy tokony tazominao irery. Ohatra izao mandeha ianao eny Analakely dia manaraka mangataka vola. Eo Analakely ohatra amin'ny René Depuis. Manaraka anao izy mankaty amin'ny Ako. Tonga ihany ianao any Antaninarenina mbola tsy miala mihitsy izy dia ianao miteny hoe tsisy vola fa fandana mandeha amin'izay dia manopa be izy hoe ianao koa tsy ampafirin'izay manambady vazaha dia mbo tsy mizara vola eo koa. Ohatra. Dia ohatra indray hoe mandeha manao vakansy ianao dia mahita anao miaraka amin'ilay vazaha eny ilay olona dia mivarotra ohatra hoe akorandriaka tsy afaka ataoko haingon-trano akory, tsy mahasarika anahy akory. Dia sady lasa ianao izany mandeha dia satria ianao tsy mividy dia lasa ilay olona miteny ery hoe ataony eninao tsara mihitsy hoe iny koa tsy ampafirin'izay. Tsy mba ohatran'ilay vatom-bazaha rehetra ireny iny fa iny tony avy dia tsy vidiana. Tsy azoko izany ilay eritreritry ny olona hoe ianao ve izany rehefa ilay Tafa amin'izareo izany satria ianao manambady vazaha ve ianao izany dia Tafa ianao izay manana vola be dia tokony hifampizarako amin'ny zareo rehetra rehetra, amin'ny olona rehetra rehetra na tsy fantatro ary ve izany ilay volanay ao an-trano. Na koa izaho koa nao fandanindaniana amin'ny zavatra tsisy dika. Nanao koa izay. Dia misy ary moa izany tena hoe ohatra hoe manana ny asanao mihitsy ianao ilay asanao iny mihitsy no ahazoanao vola fa dia eritreretiny hoe
tsy maintsy mizara ianao dia tena forsena mihitsy ary tsy avelany mandeha mihitsy ianao raha tsy manome vola anazy. Efa fantany eo amin'ilay toeram-piasana io ianao no miasa, misy karamam-bony ao mahazo karamam-bony ianao fa fantany koa ianao koa manambady vazaha dia tsy manaiky mihitsy koa izy raha tsy manome hoe vola ho anazy. Dia misy ara moa izany be dia be ilay expérience nandalofako izany ilay amin'ilay izay rehetra izay fa aty amin'ny côtéako izany ilay izy amin'ilay manambady vazaha tena hafa mihitsy. Na ohatra hoe mivoavoaka ny trano ianao vao maraina andeha hiasa, mandeha tongotra izany ohatra hoe andeha hamonjy handray taxi na handray bus. Manambady vazaha fa mitaingina bus. Dia fantatry ny olona satria hoe ilay toerana hipetrahana izany toerana hoe vazaha daholo mipetraka ao. Dia raikitra ilay resaka hoe ohatran'ny hoe ilay resaka ambadika izany tenenana hoe re izao avy niasa, izao vao andeha hody. Sady amiko ilay izy ohatran'ny hoe sady manambany, manompa, tsy haiko hoe inona ilay asa nataonao tamin'ny alina izany maraina ianao vao mody. Dia avy eo nefa sady miteny ihany koa hoe nareo izao efa mboa niasa fa nahazo vola fa mba omeo izahay. Dia gaga ianao hoe bon ilay Tafa izany voalohany manambady vazaha, ambadik'izay ilay mahazo vola, tsy haiko ahoana ilay fomba fahazoan'ilay vadimbazaha vola, dia donc sady ho paiko ianao no tsy maintsy mila zaraina amiko ilay vola avy eo. Dia izay koa izany ny endrika anankiray an'ilay Tafa raha ohatra ka hoe afaka zaraiko. Tena mampalahelo ilay toe-tsaina fa izay aloha no zava-misy. Izay ilay zavatra anankiroa izao tonga dia efa tonga ao an-tsaiko amin'izay ilay hoe ilay olona izany raha miantso anao an'izay izy dia efa misy ambadika ao izany hoe misy zavatra kendreny avy any aminao ve izany. Matoa izy miantso anao an'izay misy attente izany ao, misy hoe manantena zavatra izy na hoe tonga dia misy an'izay hoe ity izany izao ny eritreretiko ity raha izao satria tsy fantatry ny olona hoe voalohany indrindra izany ilay miverina any amin'ilay resantsika voalohany hoe ny olona aty an-dafy tsy voatery hoe manam-bola satria be dia be ny olona aty an-dafy tsy sahirana izany izay ilay hoe tsy Tafa mihitsy. Ny faharoa ny vazaha vadimbazaha tsy voatery hoe manam-bola satria ohatran'ny olona rehetrarehetra ihany koa ny vazaha hoe misy manana, misy tsy manana, misy ohatran'ny trondro vao homana koa izany fa tsy hoe rehefa fotsiny hoditra ao dia hoe manana ny ampina hoe manam-bola sy ny inona koa moa izany no ao anatin'izay izany ilay hoe lasa ohatran'ny hoe mahatsiaro voatsaratsara fahatany izany. Fa ilay izy izany zavatra hitako hoe na manam-bola raha ilay olona tsy tokony ho terenao izy hizarany volany aminao satria ohatran'ny amiko ilay izy lasa inona no mahadika an'izany amin'ny teny frantsay, lasa crime ilay izy, lasa halatra ilay izy, lasa ohatran'ny tonta kely ianao izany satria mandroba an'ilay olona amin'izay fananany. Tsy ianao niezaka tamin'iny. Tsy anao ny volany, tsy anao ny fananany. Hoe mila miezaka izany hoe azahoanao an'ilay izy fa tsy hoe mandray vonina na mamantam-bonina. Mihitsy. Ilay izy atsembon'ny tavanao anie no nahafahanao mahazo
Inona moa sasaranao aminatin'le hoe raha hoe le tafa ny eritreretina izany dia misy hatsambohan'ny tava rehetrarehetra tao, ny sasatra, ny fofotra, ny ezaka, ny traka, ny menjera, ny traka, ny zavatra marobe vao nahatonga anao any amin'ilay toerana sy hoe eritreretinao hoe eritreretin'ny olona anao hoe tafita. Dia nefa ny olona tsy manainga kikely fotsiny izay antsika fiteny izao sao tsy manainga tanana akory na ohatr'izany fa tonga dia vonona fotsiny andeha hitavana an'ilay izy dia satria nareo efa tafa ny ivelany any dia andeha faso vola izay ohatra. Izay indray izany ohatran'ny hoe ohatra sasany amin'ny olom-pantatra na olona tsy nahafantatra anao mihitsy izy fa naheno anao hoe aty ivelany dia tonga dia lasa miseho mahafantatra anao sy mikontakta anao. Ve dia hoe izay nareo tsy nefa mbo any dia mandeha faso an'izao ohatran'ny hoe afa alaina kely etsy ivelany any tsy ny vola io natangosana tsy an-tokotany any dia nisy fotoana tena tezitra mihitsy nisy fotoana nataon'ilay olona izany hoe andeha faso vola zao dia ohatra hoe ie dia vola ity tena maniry mihitsy dia tangosana fotsiny tena désolé hoe tena lasa tafateno ohatr'izany fa nisy ilay izy tena ohatran'ny hoe mihoatra ny zavatra zakanao indraindray hoe ataony itsapahina iny ilay zavatra tenenin'ilay olona anao dia farany ianao lasa tafateno ohatr'izany satria izay mihitsy ilay izy tsy mpamboly vola ianao fa niezaka mafy be ianao vao nahatatra an'ilay amin'ilay toeranao dia ohatr'izay indray ny ohatran'ny hoe manoko an'izay resaka izay Ia, azoko ilay izy saika hoana indray ity ilay izany tsy hoe akory hoe ilay olona eritreretina hoe tafa iny tsy hoe akory hoe kahihatra koa na hoe tsy te hanome fa miankina aminy izany ilay izy hoe fafana afaka ve izy manao an'izay vonona ve izy manana izy satria ny olona tsirairay avy manana manahirana azy daholo na any an-dafy na tsy na tafa na tsy tafa dia hoe tsy anjaran'ilay olona anankiray izay mametraka n'iny izany no ohatran'ny hoe mandidy an'ny mombamomban'ilay olona izay eritreretina hoe tafa fa ilay olona lazaina hoe tafa iny izany manana safidy ary afaka mandasy hoe manana ny manahirana azy koa sy manana ny dépenseny sy ny zavatra izay amin'ny fiainany ka miankina amin'ny tsirairay avy izany iny miankina amin'ny hoe manana fahafahana amin'izany ve izy na tafa ary na tsy tafa dia ohatran'izay ilay izy hoe somary manahirana kely. Izay izany ny ohatran'ny hoe resadresantsika telo ny rahavavy androany manodidina an'ilay tafa tsy midika akory izany hoe tsy hoe olona tsy afaka ifampiresahana na hoe tsy afaka mifanampy fa ny tiana havoatra angambany izany amin'ny resantsika androany dia hoe ilay fanomezana, fanampiana ohatran'ny hoe hifanarahana ilay izy izany fa tsy hoe anjarany anankiray no manery na hoe tonga dia miandrandra an'izay fanampiana izay noho ny fieritreretany hoe mahatafita an'ilay ankilany satria mety hoe tsy ny olona eritreretina hoe tafita iny tsy mety hoe tsy izay no toerany ary tsy mieritreritra an'izany ary tsy manana an'izay fahefana izay tsy midika izany hoe tsy afaka mifanampy fa ny mifanakalo izany dia mifankafantatra be kokoa angambany alohan'ny hoe hitsaratsarana hoe izao ny toeran'ilay olona na hoe izao satria ny ivelany izany tsy milaza tsy mahalaza ny maha olona ny indray manontolo iny dia ohatrohatran'izay ilay izy fa dia tsy haiko raha mbola misy hanampiany haingo sy Vero an'ilay izany fa dia mankasitraka ny amin'ny tafatafa androany. Izaho aloha tsy misy hanampiana intsony fa misaotra ny haingo sy tia tamin'ny fanasana dia mirary soan'ny afaka podcast. Tsisy hanampiana koa tia fa nahafehana azy tsara ilay nolazainy tia teo misaotra betsaka. Mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray.